korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny Siriana Andriata Finaval. Korana moraly. Mianapatsika rehetra mpanaraka ny fandarana korana moraly indray amin'ity androany ity iarahanao amin'ny tenako Siriana moa araka ny famahazatra vahiny valo hafa indray no vahintsika amin'ity androany ity valo mianadahy rehefa avy eo moa zareo mampafantatra hoe izy ny loha hevitra kosany izay ho velabelarin'ny zareo amin'ity androany ity dia mahakasika ny fialonana avy hatrany aloha dia tany hoe inona tonga nareo any safidy an'izay loha hevitra zay. Miarahaba ny Siriana dia miarahaba antsika rehetra eto plateau dia miarahaba ny mpiaino tsirairay any na tonga ny hoe nifidy an'izay loha hevitra zay zany dia hoe zay zany mba zavatra mangitikidika ny saina zany dia hoe aleo mba ho voaboasana mihitsy ty filonana ty zany hoe savasavaina mihitsy hoe inona marina ny tena fototra n'ity resaka hoe fialonana ty. Ohatriny ahoana zany ny tena amaritanareo an'le hoe fialonana aloha? Ny amaritako an'le fialonana zany aloha dia ohatra zao ohatra misy olona anankiray zany ao an-tokantrano dia olona anankiray zany ohatra hoe manana zavatra tsara izy nefa tsy ananako le zavatra ao aminazy dia za zany tsy maniry nitovy aminazy fa tonga dia hoe mialina fotsiny zao zany za fa tena ahoana koa zary zay zany le filonana fietetako an'le zay zany le famalitako an'le filonana hoe ianao zany tsy miezaka anao zavatra ananina fa any amin'ny ratsy avy hatrany zany ny andraisana an'le zay le filonana mitsiriritra le an'olona zany dia mitsiriritra faratsiana koa zany any mandeha any amin'ny faratsiana le saina hoe tsy mba hoe aleo za mba hitovy amin'iny fa hoe tonga dia mitsiriritra ratsy hoe ataoko an'izao indra vao nanina zay zany le famalitako an'le Faly miarahaba ny Siriana dia faly miarahaba antsika rehetra eto amin'ny plateau sy ny any an-tokantrano. Ho an'andray zany le resaka fialonana aloha ny famaritako azy manokana dia zavatra ratsy aloha le fialonana. Zany hoe manimba anako aloha voalohany indrindra dia manimba ny hafa ihany koa, manimba le mpialina zany. Le tena dika le hoe fialonana zany satria nareo nisafidy an'izay loha hevitra izay dia inona le tena hoe dikan'le izy amin'ny famaritanareo azy? Dia izay ny famaritako azy hoe dikan'le fialonana zavatra ratsy atao amin'ny olona anankiray zany. Ohatra hoe za mialina anao fa ianao tsara na tsy tiako ianao dia alonako. Dia zavatra ratsy zany le fialonana aloha mazava ho azy manimba ny hafa, manimba le ianao mialina ihany koa. Dia izay ny famaritako ny atao fialonana. Faly miarahaba ny Siriana dia miarahaba antsika rehetrarehetra manaraka ny fandaharana. Ho anahy manokana na tonga anay safidy an'le tahina tena hoe toetra hita amin'ny olombelona zany le fialonana dia tiana ho adiadiana tsara hoe ahoana zany tena mahatonga an'le fialonana. Ny amaritako anazy ny fialonana aloha dia toetra anankiray miainga avao amina olona anankiray raha misy olona tsy mitovy aminao ohatra na hoe mihoatra ny zavatra anananao dia teraka amin'izay le toetra ratsy zany, toetra ratsy le izy miainga avao aminao mihitsy zany le izy dia izay ny amaritako anazy. Zany hoe araka ny teninao teo hoe toetra hita eny amin'ny olombelona le izy amin'ny fiarahamonina amin'ny rehetrarehetra zany hoe mety hoe miteraka fanafitoinana sy fanelingelenana nga ve le izy no tena hoe ndao resahana tena zay mihitsy aloha hoe zay mihitsy ny amin'ny akabeany tena miteraka tena hoe fikorotanana ary tena hoe lasa ohatrany hoe mefara amin'ny zavatra ratsy foana le fialonana amin'ny farany satria mbola ho hitantsika eo foana moa le izy lasa mefara ny famonon'olona tsinona le izy mefaran'le izy voka-dratsiny le izy zany tena zany hoe tsy manana zavatra rehetra mantsy ny hoe misy côté roa foana raha isika zao fandaharana farana tany alolokelina rana makasika ny inona moa
tambazotra tambazotra serasera sy ny tsy haiko iny a de sady ilaina le izy ny tsy ilaina zany hoe sady tsara le izy ny ratsy zay le fanazavany zareo anazy teto am'le fialonana koa hoe manana endrika an'izay hoe sady tsara le izy ny ratsy sa tena hoe ratsy mihitsy fotsiny zao tena ratsy mihitsy le fialonana fa tsisy lafiny tsara Tsisy lafiny aloha tsara. hoe sady tsara ny ratsy fa le izy tonga de ratsy voalohanteny aloha dia miaraba ny siriana dia miaraba anareo fitomena-da dia miaraba ny mpanaraka ny fandaharana ny tokantrano somary miteny miadakadana ihany angamany raha amiko aloha izany le fialonana tsy voatery hoe ratsy satria mety hoe rehefa mialina ianao dia mety hoe isy possibilité hoe atsapa hoe raha te hitovy aminazy a dia mety hoe hiezaka izany hoe mety apezaka le izy a ahatratra an'le ahatratra ohatrany hoe ohatran'le olona elonana izao dia mety hoe miezaka izy avy eo dia hitovy amin'le olona elonana dia aminazy zany le izy tsy voatery hoe ho ratsy a fa mety hoe ho lasa tsara ihany le olona oharina le fielonana rehefa tonga saina hoe tsy mety le fielonana ataony miaraba ny siriana sy ny mpanaraka ny fandaharana zany sa voalohany indrindra ny amiko zany ny anton'le fielonana iza moa Martine mitoko ny anton'le fielonana zany a ohatrany hoe le olona ray zany lasa ambony avoavo kely dia fa le fanontaniako mantsy hoe amin'ny lafiny ratsy foana ve sa mety hoe misy tsara zay na tonga ny isa moa anjarana maly hoe misy tsara koa zany ny fahitany a ho an'izy mirahavavy ato hoe ratsy foana aloha ny zavatra hita misy tsara sy ratsy zany eo anatin'le tsara sy izy ratsy inona zany tena marimaritra iraisantsika eto samy manana ny heviny siriana dia miaraba ny tsika eto amin'ny plateau dia miaraba ny mpanaraka ny tokantrano raha amina manokana aloha dia le fialonana tena hoe ratsy satria le izy lasa miteraka tsy fitiavana sy lasa mankahaly izay ny fahazahoko an'le fialonana miaraba ny siriana dia miaraba tsika eto amin'ny plateau sy ny tokantrano raha amina manokana indray a ny atao hoe mialina tsy voatery ratsy foana any satria raha ohatrany hoe zavatra anankiray zao a dia tiana ny toetra iny a dia hoe miala zakory angatiny ambana ohatran'iny a dia mitarika raha makany amin'ny tsara le izy hoe lasa azoko le toetrany dia lasa miala fa mba hitondra ny fivoarana ho analy elonako dia izay le izy miaraba ny siriana basolo miaraba ny siriana dia miaraba antsika eto amin'ny plateau pasipasy be mihitsy ato le baolina amireto moa zany ny famaritako an'le fialonana dia ny ambiko aloha le izy zany vokatry ny toetsaina ratsy aloha zany aloha voalohany indrindra toetsaina ratsy satria miangany any amin'le ratsy aloha zany tena ny angany zany hoe fialonana zany fa tsy ho vitatsika ratsika indrindra fa hoe malagasy zany dia hoe anatsara ny hoe fialonana tsy ho vitatsika zany zay zavatra zay fa avany amin'ny lafiny ratsy mihitsy zany eo amin'le hoe anatsara an'le fialonana zay somary tsy dia azoko tsara hoe tsara le fialonana hoe misy lafiny tsara zany hoe mba ampiezaka fa tsy vita araka ny tenin'izy roavavy araka ny tenin'izy roavavy satria matoa ianao mialina dia misy zavatra tsy zakanao zany tamin'le olona iny tsy zakanao zany zavatra na tsara nataon'le olona na ohatra hoe manana fahefana ambonimbony kokoa noho ianao izy a dia mampialina anao zay hoe iny ohatran'izao za kosa nefa tia ohatran'izao na hoe manana zavatra tsara le olona anankiray a dia elonanao hoe za tsy manana dia mahatonga fisainana ratsy zay zavatra zay zany raha ho an'ny hevitro manokana koa aloha zaho bona dia ny fialonana aloha amina tsisy lafiny tsara aloha amina tsisy lafiny matsara le satria ny olona be fialonana zany dia hita soritra eny amin'ny fitavany iny any amin'ny fijeriny za zao be fialonana raha hoe nao zao hoe tena olona miramirana lalandava tovy za ty fa ny olona be fialonana zany ane tsy ataontsika hoe tsisy andro miratra zany izy zany tsy mba mietetrany hoe andeha hitovy amin'iny olona iny
fa ny azy zany de zay aboaka an'le olona anankiray eo de mamparary anazy ny olona be fialonana koa manko de miezaka ny amingana anao foana zay ny tena tranzay sady mibe fialonana to de na masina ary mijelanao to de mangarika fotsiny eny efa tsy voatery koa aloha hoe anao ratsy foana le olona be fialonana fa mety hoe hiezaka izy mety hoe tsapany hoe bate ohatran'iny koa izy de lasa miezaka zany izy hoe de ezaka mba ohatran'iny fa tsy hoe voatery hoe amingan'olona karaha izy raha hoe ao anatin'le de leo am'le fialonana resahanareo io ve aloha hoe le olombelona indrindraindrindra satria manindry tsara tahina hoe ny olombelona malagasy sa rehefa olombelona de ahitana an'izay fialonana zany maneran-tany ary mety hoe misy sokajy taona ve sa voateraka de mialina voateraka kosa aloha tsy possible hoe de hialina fa mba efa misaina kely de voateraka kosa ve de hialina raha ohatra teraka kambana raha teraka kambana mialina izy am'le nono ohatra de efa mety mialina izy am'le nono raha teraka kambana de hatramy zazakely zany izy izy zany a raha fahafantarako anazy aloha raha mpampianatra anahy moa zany de miako ohatrany hoe avany amin'ny toerana any amin'ny lanitra mihitsy zany misy an'le miainga le fialonana ka le izy zany fieritreretako le fialonana zany vao manomboka amin'ny tsirosaina zany le olona de efa manana an'le fialonana ataontsika ohatra le ankisikambana teo rehefa le anankiray zany no ny ela be de manana fialonana le anankiray hoe ahoana ary ty to izy foana ny mahazo de za tsy mba mahazo de zay fialonana zay nefa mitarika manao zavatra hafa am'le anankiray izy mitarika sain-draty ho any am'le anankiray fialonana raha vao tsy hainao mandanjalanja an'le fialonana de lasa mampanao zavatra ratsy le izy ohatriny ahoana ary le hoe mandanjalanja mba hainao zany mame an'le izy raha hialina olona ianao de tokony ho fantatrao hoe hitarika ana amin'ny zavatra tsara ve ty zavatra ty sa hoe ampanao ratsy ana ka le izy tena ratsy foana matetika ny vokany tsy hoe matetika mizany fa amiko tena hoe ratsy foana le izy satria za zao raha mahita olona manana tomobile ohatra de za tsy manana de tsy voatery hialina fa miteny fotsiny tena tsy manana de ezaka be de tiako koa za hanana tomobile de ezaka hitady vola de zao ary le fialonana ve mety hoe sa misy sarangan'olona efa hoe tsy maintsy zay sa tena hoe tsy voafetra le izy satria mety hoe tsy izay le tena toetran'le olona ohatra fa lasa ohatrany hoe zany hoe ohatra hoe mahita an'le namana mivoatra na manana zavatra tsara ohatra de lasa teraka ho azy hoe ary za moa zany mba ohatran'izao ka nataoko hoe le teniny teo ary mba te ezaka hoe hanao ny tsara mihoatra noho iny izy rehefa tsy vitany iny lasa zavatra-dratsy miteraka zavatra-dratsy ho anazy ihany iny avy eo zany hoe amin'ny akapobeany aloha le izy zany ny anjara teo manko zao raha mifahafantarako anazy de hoe mety apiezaka le izy nefa ny tsy apiezaka mihitsy ny fialonana zany fa raha ohatra hoe hiezaka ianao de mba misy moa le fomba fiteny hoe ny soa vitanao no tokony ezahanao zany fa tsy hijery an'le hoe atsaran'le zavatra vitan'olona ianao a de iny lasa makahalan'iny olona iny ianao zay manko le izy lasa fakalana nge le dikan'le fialonana fa misy koa avy amin'ny taranaka ohatrany tena hoe tena zany mihitsy ohatrany hoe reo rehetrarehetra miefa fitoetrany zareo zany efa be fialonana mihitsy reo ohatrohatr'izany nitany afara amin'ny fiarahamonina iny marina kosa aloha zany fa mety zay le antaniko hoe misy efa karazan'olona misy karazan'olona misy karazan'olona kosa aloha fa tena hita zany hoe ohatrany toetra manaranaka zany le taranaka reo manao ana nenay aloha taranaka anay zany le be resaka be ty ampanginina foana raha eo amin'ny lafa fialonana ka fa le fialonana ny taranaka anay zany so de le talantena tafindambe sady mifangarongaro zany le izy ka misy napretafoary iny samy hafa mihitsy keo anatin'le izy satria ny olona zany mahafantatra ihany hoe rehefa mahita hoe be fialonana kosa ty de misy mba mahafantatra any sasany ohatra ny toetra ratsy ihany ty fialonana ty ka zay zany mahatonga ana amin'ny tena hoe le fialonana zany tsy ozy le anabavy re zany tena hoe mety misy tsara fa tena raha famaritako anazy tsisy lafiny tsara mihitsy satria zay tratrany io zany de tonga de
any amin'ny zavatra ratsy foana le izy miboaka zany fa tsy mba miboaka any amin'ny zavatra tsara le fialonana zany any foana izy miboaka any zavatra ratsy. De manao hoana ny mety hoe ahafahana mampita amin'ny olona zany manazava hoe tena ratsy le izy. Ny afana manapita satria mety le mialina mibona zao vao meno izy am'izao raha misy mialina anao de tsy tsapan'izay teneninao zay fa afandray koa nefa ny mety ho avalina. Raha ohatra zao amin'ny fetretako zany hoe raha mialina mibona le olona zany na zao mety hoe lona any amboana ohatra hoe lavalava sofina ohatra hoe iny bonety ohatrany iny zay ohatrany mahay mihiry iny zany ohatr'zay elonany lizy satria pihiry bona pihiry bona za tena poderany tsy fantatry sao de tsy fantatry ny any tokantrano fa le fialonana zany hoa tsy miboaka any amin'ny zavatra tsara tsy manaboaka tsy tafaboaka amin'ny fialonana tsy mampandroso zany le fialonana hoe tsy androso mihitsy ny olona anankiray zany raha fialonana ny ao aminazy zay zany le tena tianareo voizina pitaina am'le tsy afaka ny androso ny olona anankiray tiany antsika le olona ray io foana le olona raha vao hoe le olona ray zany lasa de teo micro kosa aloha teny Martina fa tsy any amin'ny sisin'ny micro teo amboniny olona iny foana izy zany hoe te hiazakazaka foana izy zany hoe iny tsy maintsy tratrako ohatr'izay le fialonana. Ny antony anaovako hoe tsy mampandroso manko le fialonana raha misy olona anankiray tokony havita zavatra tsara ohatra eto amin'ny firenetsika de misy lasa be fialonana amin'iny de lasa plaqué zany ahoana zany saboté zany le olona anankiray tokony havita zavatra tsara de zay zany midika fa tsy androso mahitsy sady matetika koa mitariky amverina foana zany le olona amin'ny zavatra tsara foana mahatonga ny olona satria tiako tenena zany hoe mahatonga ny olona anankiray mialina le ray zavatra tsara foana zany matetika elona mampandroso resaka hoe mampandrosomanenle olona anankiray le izy manova le olona anankiray de eo ny tsy zakan'le anankiray hoe mba tehana ohatran'iny izy nefa tsy tafavoaka ohatran'izay le izy de le fialonana koa le misy hoe misitona le ohatra hoe ny ambony zao hoe alonan'ny ambany ohatra de misitona hoe aleo samy ambany ihany de lasa miaraka ambany de ohatrany hoe zay koa anatylaohatry ny mialina ko izy ka mahita olona ohatry ny ambony de hoe za koa mba teo ambony ohatrany iny de miezaka izy fa le fialonana tsy miezaka fa lasa misitona le efa ambony iverina indray zay koa no maharatsy an'le fialonana misitona foana zany raha hoe fialonana tsy maintsy hoe misitona an'le olona hemitra tsy voatery misitona olona hemitra le izy tsy zakanao le zavatra tsara miretirety atao lasa manana saina manenjika anao rehefa mialina fa tsy hoe mitazona de eo ianao lasa mialina ianao zany de na ianao le mialina iny ary tsy mandroso avy hatrany satria ratsy ny toetsainao ka raha vao ratsy ianao de kainao eritreritra mihetsika n'iny foanako inona moa zany ary le fialonana ve fa tena hoe toetra tsy maintsy ananan'ny olombelona tsirairay avy tena tsy voatery hoe ananan'ny olombelona tsirairay avy tsy tokony satria misainao le izy moako nefa somary natsidiky teny ampendoana teny any hoe le izy toatrany tsy toetra tetony ny andoany fa tany amin'ny lanitra ny lanitra tany nefa hitako hoe ny devoly zany nanana fialonana de io netiny tamitsika io de tia de lasa nanaiky an'le devoly tsika ny olona moa zany fa tsy za de lasa nanaiky an'le devoly ny olombelona de lasa raiky tapisaka tao le fialonana satria findra zany le findra le izy zay de zay ny maharatsy anazy fa tsy tsara tsy le fialonana zany ohatrany hoe rivotra mandalo zany le fialonana rivotra mandalo zany le izy rehefa tratra le rivotra ny fialonana zany ny olo anankiray na de tsy mpialina izy fa rehefa nandalo tao aminazy le rivotra de tratra koa izy fotsiny eo koa izy satria mety na izy manana iny ary mety misy raha ny anazy zao nanana tomobily tsy torohainy de misy tonga de namoaka tomobily amboniny azy iny de mety tratra koa izy hoe hoady zay kay tonga de ohatran'izao le olona tary
de tonga de tratra le filonana koa izy le filonana zany rivotra mandalo hoe raha mifetretako rivotra mandalo le filonana fa tsy voatery hoe iny olona iny de tonga de filonana foana ny fiainany rehetrarehetra hoe misy rehefa mandalo le rivotra zany de mipoitra poitra le filonana poitra le izy todika kely aminareo amin'ny raha vavy ary aho zany le niteny hoe misy lafiny tsara le fialonana efa nareo amin'ny raha vavy zany mialina foana tsy hoe zay ka fa ohatrany hoe fanazavana hoe le fialonana zany a misy mety hoe misy vokany tsara ihany rehefa hoe hainao tsy hoe moa za mandazana fa rehefa hoe misy an'izay a de raha hoe toetsain'le olona raha tsara ny ao anatiny de lasa mampiezaka an'le olona le izy hoe za ve de hialety de hiezaka atratra n'le tanjoko hoe mba ho tonga amin'izay koa fa tsy voatery hoe amingan'olona foana tsy de tena hoe zay loatra satria eo am'zay hoe anareo zay mihitsy na tonga nanteny hoe tsy maintsy ao anatin'ny olombelona ve zany le mialina fa enao zany avy eo no manao hoe nenahy mialina ataoko tsara de nenahy mialina ataoko ratsy le izy tena hoe ratsy le izy fa tsy voatery hoe ho tonga any ratsy foana hatramy farany fa le izy ratsy zany tena hoe toetra ratsy a le mialina fa raha hoe enao miala am'le izy a de zay zany hoe tsara de netanao toetra ratsy avadika tsara zany de netanao am'le fialonana tsy maintsy manana saina ratsy ianao anatin'ny fialonana de raha hainao manova an'le fialonana ho lasa tsara satria efa nanana saina ratsy le fialonana ngeza tsy hoe tsara 100% efa le izy ratsy fa raha hainao manova an'le izy ho tsara de tsara de mety ho tonga any amin'ny zavatra tsara ianao zay nanteneko teo raha ohatra venao manana zavatra anankiray ohatra ka tiako iny de zany ataoko hoe iny koa vera nga manana iny ohatra hoe manana ny pensiny ianao de hiteny hoe de sa hoe de hiteny hoe de any koa iny manana n'iny fa mety eo atsiko hoe tsara be iny tsiriritra ndray zany tsara be izany fa mialina zany tonga de mialina tena zavatra ratsy foana na ao amin'ny sainao de hoe matoy ianao jeny iny de mialina ianao zay hoe ratsy iny koa nga manana zao fa raha hoe tsara koa si tsiriritra zany fa tsy mialina sady zay le olana am'le fialonana tsy voatery zavatra ngeza be foana mialonana fa zay tenena zay hoe painsa fotsiny ohatra de mampialina anao mety eritreritra ihany izy hoe ay ataoko koa zay azoko an'iny fa ny lalana nandehanana tsy mitovy de mety tsy ho vita ny zavatra iny de mety zay le teraka tsy maintsy ratsy foana ka le fialonana zany amin'ny fieritreretako araka anjara teo hoe tsy voatery ho ratsy daholo izy tsy voatery ho tsara daholo izy rehetrarehetra tsy hoe 100% amin'iny fa natao karaha hoe 80 zany hoe 50 voatery ho ratsy daholo ve ny fialonana rehetrarehetra de tsy voatery daholo fa misy ny tsara de misy ny ratsy zay antenena teo sady 50 zany tsara 50 ratsy zay zany tena reo teneny fa hoanamalo tena tsy tsara zany filonana tsy mahatsara fa zay tratran'io ane zay tratran'ny filonana iny tsy maintsy enao ve efa tratraka de osomba le olona de manahoana malahelo anao rehefa tratraka satria tsy ampoisinao zany le zavatra zay le filonana zany tsy mitarika makany amin'ny tsara zany fa hoe iny le olona zany hoe le olona manana zavatra tsara de le mpialina zany hoe na amono an'iny olo iny na nisy fandrika an'iny olo iny na anao zay tsy hitan'iny olo iny ohatra aleo ty olona ty ohatra hoe amoronana hevitra zany ty olona ty gadra any maro fotoany de tsy hita eto iny ty olona ty de miadana am'izay le anankiray le mpialina zany miadana satria rehefa tsy hita le olona elonana de miala ihany le filonana anazy avy eo vo raha vombola avy any miboaka avy vo afaka le olona iny avy ana mpigadrana hita rehefa mitsiry zavatra hay mbola afaka atao ihany ianao mbola tombodray fa tsy etianiry zavatra tsara zany hay mbola afaka atao ianao moramora iny fa ty raiky ty mety de lasa vao maity izy am'izay zao meratsy de raisiko ohatra indray raha zao ohatra hoe mpianatra ndray voalohany foana ao ampianarana de hoe izy ranga tena mahay anjakony de mba ezaka de mitondra fiazahana fananany zany ka mitondra makany amin'ny tsara ina nge zany satria hoe mialina anankiray lasa mahay koa izy avy eo
fa tsy voatery hoe tsy maintsy andeha olo fito koa feany de am'izay iny tsy mahazo zany ao an-tsainy fa hoe ezaka tsy maintsy mahazo voalohany koa am'izay falosina ray aman-dreny koa na mpampianatra de ohatran'izay koa io tsy voatery hoe anao zavatra hoe tsy maintsy hoe ratsy be foana zany de hoe fialonana andresana de zay zao mpifaninanana zay fa tsy hoe resaka fialona hoe mifaninana hoe mba samy teo any amin'ny voalohany samy tonga voalohany mandeha amin'ny fialonana eny ange za zay vao tonga am'le ohatra zay ohatra hoe nahita an'izy loha zay nahita zany de za tiarina de tiana jiatenenina zany hoe niainga tamin'ny fialonana aloha zany le fitsiriritana de zay ma de aveo no miezaka aveo lasa mitsiritra anao de miezaka anao manao anino tsara koa ohatra nazy de lasa hoe nataonao ahoana indray ary name hoe niainga tamin'ny fialonana ny fitsiriritana de nataonao ahoana ny name hoe le fialonanao tsy lasa teraka voka-dratsy mihitsiny le izy tsy naparary ny fonao a tsy niteraka fankalana ho anao tamin'le olona le izy tsy hoe tsy voatery ahoana moa zany le raha ohatra hoe za ohatra zao mialina amin'ny ankizy ao ampianarana izy aloha zao le lonanao ary le ankizy voalohany zany raisitsika hoe le voalohany zany aloha ohatra fotsiny ohatra fotsiny any ampianarana ohatra ny hoe karaina izy mahay be foana de za izy namana de za tsy alina anazy hoe ty koa raha tena ataoko an'izao ty mba tonga lasa tsy mialina ane anao zany lasa tsy mialina indray anao zany tsy mialina zany satria anao te azo ny toerany de mialina zany de hoe alao za ezaka be fa tsy maintsy mahazo voalohany koa zany ampianarana de ohatran'izay le de anao le miezaka be iny a tena tsy misy fahasorenana aminazy mihitsy ve zany eo aminao amin'ny sary iny raha toka tsy tratranao le ezaka tsy maintsy misy kely amina ianao sorena am'le olona fa tsy hoe de hoe to de hovonoko le olona tsy voatery amonana tsy voatery tsy voatery hoe raha tsaina tsy voatery raha tsaina be am'driza fa ny ao an-tsaiko hoe ndriveke mahazo voalohany foana de miezaka koa za koa tsy maintsy mahazo voalohany de raha tsy nahazo voaloha zany raha tsy nahazo voaloha rehefa hoe fanenana mahazo voalohany za veke tsy mety mahazo voalohany mihitsy fa mety hosorena ihany sa indri hoe tsy tratrako mihitsy zay maratsy an'le hoe fialonana ratsy zany fa tsy ho tsara mihitsy fa tsy mahazo fa le fisy fahasorenana zany foana nge iny tsy hoe foana moa zany efa mitondra zavatra makany am'le hoe nahazo voalohany amin'ny farany za hoe raha tena hoe ezaka amin'ny foko de tsy hazo voalohany de raha tsy mahazo mihitsy zany matetika hita ao tokantrano ane zany ohatra misy ankizy anakiro tokantrano ao de ohatra zao ny mamany tena miresaka am'le anakiray iny foana firesan'ny mamany de le anakiray ty teny ohatra ny teny hoe mararirary foana ny azy le anakiray ak de fa miteraka fialonanao an'le anakiray le voateniteny foana hoe eny ianao foana neny mahazo ndrary ny atratrano ato fa raha zany isaka de zay zao ao anatin'le fialonana amin'ny ratsy de le za miteny hoe eny efa fatratra le efa misy fovoatona zany za zay le fialonana de zay zao le fialonana am'le ratsy zay fa raha le nteneniko teo amina de amy tsara nefa mitovy azy zany satria tsy maintsy misy malahelo zao efaly ve zany ianao fa hoe gisy misy alahelo tao anatinao de efa tratra zany ianao raha vao ianao zao ny maniry an'le hoe zao hoe tokony zany voalohany a fa na tsy tratranao ary le voalohany fa lasa farany karainina fa faly ianao tena le anao tsony ny tanjonao indray eo zany hoe tsy tratranao le voalohany a nefa ny karainina moa le ohatra namenao teo izy nefa lasa farany fa ianao nefa tsy natratra n'le voalohany fa faly foana ianao faly any ianao am'izany sary zany satria izy no tianao nyreseny de le buanao le azo voalohany a voafafa ho azy tao andohanao indray fa ny afalianao le faneriana any izy aloha zay fareseny anakiray taridy lasa nafaly anao ndray zany de pialina ianao zany de ratsy ka fialonana zany tena bazy de any amin'ny zavatra ratsy
zay foana ny tena tsy matafita ny felonana mampiembitra foana zany le felonana ny tsy tafaboaka mihitsy n'olona anankiray be felonana tsy tafaboaka eo zany ianao ninninona zany zavatra ataonao satria ianao zany de alahelo foana ianao nazy voalohany ndrera ihany aloha zany mba esaka de raha fa nazy voalohany am'izay anao ny mezanao am'izay le anankiray satria lasa farany akorinao zay tsy lasa farany ianao zay de lasa ratsy foana ianao zany efa nazy voalohany fa tsy nety nandeha tsara izay mitovy am'izay tsika reo zao samy voalohany de fa ianao akorinao zay fa lasa farany ianao zay ianao zany tsy teny mihitsy hoe mitovy am'izay tsika reo fa anao lefa mpampialina ianao na de voalohany ianao de tsy manao teny manesinesy ohatr' zany tsy koa rio a ny sainao amin'io hoe de ahoana tratrako am'izay ndry zay le toetsaina kely mandeha zay hoe de ahoana fa tratrako am'izay ndry tsy maintsy mitsiry eo aminao mako zany raha vao ohatra hoe misy felonanao aminao zay zany sady tsy hijanona eo amin'iny zany rehefa ianao zany hoe tratranao iny ohatra de tsy hijanona eo ianao fa tsy maintsy hitady zavatra naninona indray iny ohatrany hoe nandroso amin'ny zavatra fa ndray zao le anankiray de anenjika an'iny foana zany hoe tsy alao aminao mihitsy de lasa toetra raiky tapisaka aminao zany fanamariana kely aloha any atokantrano anisany hoe nafinaritra ana amin'ity fandarana anankiray ty hatramin'izay manko hoe olona efa atao amin'ny ahosoa vita batisa daholo ny vahiny ko eto fa androany kosa aloha mifangaro fanamariana kely ho an'ny mpiaino sao de gaga hoe inona ary ty fa mifangaro zareo eto any zany hoe misy mpanaraka ny RTVHFF fa mivahiny eto androany sady zay anisany zao tsy tadidiko ny anarana isa Chifay saika chifon izy kely zany chifay araka amitoy ka zay zany le hoe le terme felonana ny felonana tsy ho tsara zany misy ny anankiray na de tratranao ary le tanjona am'le felonana nandehana an'olona anankiray hoe azo zany hoe ataotsika na vita trano bildina koa izy tena vita le anankiray fa izy tsy mazaka manao teny tsara amin'io anankiray io zany mihitsy lefa be fiary akorinao zay tsy mitovytsika sady rehefa mialina de tsy mety afapo mihitsy koa tsy mitovy any tsika zao ve tsy tena tsy mety afapo mihitsy rehefa mialina fa le felonana anatanao de tsy mety afapo mihitsy ianao raha manana tomobile izy de anana koa de raha manana trano ray izy de anana trano koa de mitatra lavitra be le izy farany de teo am'le anangama mbola tsy tena nazahoana faly teny tsara hoe sarangan'olona manao ahoana le izy io zany amiko tsy mifidy saranga zany de zay nanaovako hoe sa tonga de efa toetra mipetraka amin'ny olombelona rehetrarehetra tsy ny olombelona rehetra ihany ko aloha e tsy ny olombelona fa ahoana sy mifaya io zany aloha raha fahafantarako anazy tohatry ny tratran'io daholo ny olombelona rehetrarehetra covid nisy tratra kosa nisy vota ny covid zay koa le felona aloha azavaiko aloha ny hevitra hoe fa ny ao atratran'io daholo ny olona rehetrarehetra fa ny fomba ialana am'le izy zao ny tena hoe ahoana ny fomba ialana azy nareo manatrika plateau eto am'izay ary ny fanontaniako hoe efa niainanareo veloha le mialina ary efa niainana mihitsy aloha zany mialina zany afaka misy mba malazana ve hoe za tam'izany tena ohatr' zao mihitsy ary mbola iainana ve izy de tena niainako satria ary na niainako anazy zany nafantarako hoe ratsy ary za koa tsy afaka fa ho azavaiko aloha ny arindrina any ngambany hoe zao no afaka azavainao am'izay hoe inona na afaka anao zao aloha no naafaka ana tam'le izy aloaloha ataotsika mihitsy hoe ohatriny ahoana le niainanareo an'izany mba izany tena efa hoe za tena mpialina be tena vita an'izao mihitsy teo aloha zany aloha tonga de tena navita nangalatra tena navita nangalatra mihitsy ary navita miady aman'olona rehetrarehetra vokatry le fialonana kanefa ny tsapako le izy hoe ratsy tsapako hoe ratsy le izy ary tsy afaka tamy zany tsisy fomba nafahako am'le izy mahitsy fa mba teo afaka ihany teo afaka ihany saiko zany mahafantatra hoe ratsy le izy fa teo afaka fa tsy solution tampoko le izy satria lasa toetra le izy hoa efa raiky tapisaka tatampoka le izy zany
de zany hoe tsy possible ve raha ho anao ny manala an'le izy sa de raha ny heritsaiko aloha marina fa manana heritsaina ihany a fa tsy nety afaka tany de zao zany mbola mialina fa izao le izy tena tsy ohatrany ahoana indray na afaka an'le izy antony vavaka daholany eny olona e fa le andriamanitra ny vavahako zany ny tena naafaka azy le andriamanitra ny vavahako ny tena naafaka azy tonga de moa hitsika tsara le izy hoe tato amin'ny ahosoa zay zany le izy ahosoa zany tonga de naafaka ana ary tonga de lasa tsy tiako le izy ary ka manao ahoana moa zany le ka hoe ny alonanao navitanao nangalatra ve afaka mba mitenenina na teo aloha felonana ohatra hoe ro zao ana itsy mademoiselle tsy nanana ino misy teo ino rotsy volamena iny izy de mba ti anana an'iny a matoana mametraka an'izay zany mantsy hoe de ahoana am'izay zany am'izao hoe ohatra hoe ananany ibona le izy am'le anao miteny hoe afaka ay lasa tsy nieritseritra n'izany tsony tsy taitra am'izany tsony a fa ny anany lasa mipetraka tampoko zany le fahatsarana ndray le meny le andriamanitra ny vavahako le fahatsarana zany lasa tsy tia zavatra afafa hoe mbe hialo an'ny rapotana ialona talohan'izay nefa ve mba efa mpivavaka ihany anisan'ny nefa niaraka tamina pastera ny tory teny Kalamanjana mihitsy ary de pitorina zany mialina tena mbola misy azy zany tena misy zany a tena misy zany ohatrany hoe mafimely izy fa nisy tao amiko nisy nitsapako zany ary nahatonga anaty tsy tia fivavahana tsony tsy tia fivavahana tsony za zany tena tratra an'izay felonana zay za natratra anazy zany de taloha moa zany ny ainana any amin'ny lalakale de ny tovolahy zany de ny fieritreretana zany de hoe raha mahazo vehivavy izy zany de zay zany taloha ny faninanana hoe de nahazo enao nahazo le za nahazo zany za nahazo vehivavy za fa mba ny tsara ozy ny fieritreretako le vehivavy azo miaraka tam'le vehivavy za avy teo nefa nanaiko lafa ndraiky le vehivavy netretiko hoe mba hiaraka taminay iny de tsy le vehivavy no nelonako fa le olona naka anazy tato no nelonako teo za hoe fa tena hifankahity tsika roa fa tena marina ahoana koa zara de mifanao zao fa le vehivavy ty nefa raha tsy nanaiky ty tsy tafiditra tanatin'ny felonana fa le vehivavy tsy asarota-piaro zay ve zay misy le napialona anaty am'izy lasany le olona neveriko fa tsara ny fandraisako an'ny fialonana mantsy ohatrany hoe tonga de hoe alonako fotsiny zao e ohatran'izay ka ny basolo fa ny bona zay ndray mantsy efa asarota-piaro ndray zany ka zay le izy kilasa le izy de zay le napialona anaty am'izy lasa nialina za tam'izy hoe za zany netrehitra na hoe oatra lasa ratsy ve zany zasa hoe ahoana zany za zany lasa tsara zany tolana ty matoty vehivavy tianakao de za zany lasa ratsy rehefa ratsy am'zay zany za tena saika natafaboaka zavatra ratsy tam'ty olona ty za ozy hoe efa nandrasa mihitsy fa ny saiko ny teny hoe de raha vitanao zany zao de hoaizy ianao de nangina fotsiny ato am'izay izy rehefa vorangalo mitady hafa indray de nahazo hafa tsy nahazo moa fa defa nonona teny de malahoana zany am'izao any am'izao zany za efa nisy lalana nandalovako zany de afaka tam'izay zany meo an'ny olona ary loha le lalana hoe ohatrany ahoana za zany a nafako an'izay zavatra zay de ny mibasolo manko hoe miaosa naeno radio anankiray zay za de iny radio iny nisy fampianarana nandeha tao amin'io radio io de le fampianarana tao zany no nandona be ny saiko mihitsy le izy satria natonga hoe navoadona be ny saiko le izy de
zavatra tsy neritreretiko zany nivoaka tao tanatin'le fampianarana zany hoe za le ratssaina be zany tratra le fampianarana ahoana kosa zany mandrava dity folo zany de lasa zany saiko hoe aleo enona tsara fa ianao kosa ve tsy maheno tsara avy de hoe eo bevava de nenoko le izy andro sabotsy tam'izay sabotsy nanomboka tamin'ny 5 alina jiska tamin'ny 5 maraina iny fandarana iny nandrefana teo de ny zavatra navarinana hoe za tsy mpamaky baiboly fa lasa nandray baiboly aho de nahita teny tao anatin'le baiboly aho hoe fa ahoana kosa raha ny tsomba nahitako andretitety de mamaly le olona ao anatin'le radio zany mamaly hoe ka mbola tsy nisikoafa na sainao fa zao nao vampahafantarana de varina matsy ataotra fantatry zany olona zany ane le zavatra sainiko de mandeha any lizy mandeha de mahita za ay tena rava tokoa ny kay le dity folo efa isanina dika izy ty ka zay nefa tenenina aminao hoe rava i dity folo io e fa raha ianao maty amin'io anao mitandrina an'io very any amin'ny elote misy le nandona ny saiko teo hoe very ahoana mo ty ely ty toetena misy tokoa ve resy lahatra am'izay zaho ay le olona kay le ato amin'ny ahosoaka le olona nieniko tao tamin'izany zany nenareo sy basolo sa samy ahosoa samy mitovy zany le fafana teto le nanafaka ny basolo lasa nanafaka de ahoana raha misy maka indray zany zao ny raha misy maka iny de ohatrany le zavatra mahafinaritra am'le izy any ohatrany hoe na du ohatrany tsy tadidinao ntsony de ny zavatra nanahirana anao le felonana mihitsy zany hoe fa ona ary tonga de tsy hita fa ianao ndray zao matsapa am'izao fa misy mialina ndray ianao de raha mahita olona mialina am'izay zany raha mahita olona mialina am'izay zany anao de taraiky ianao ary nyfanontaniako hoe iza zany nareo ny tena hoe le miaina tao anaty le fialonana hoe vo metsika fotsiny iny de fa mialina tsy rony tsy vety ma mialina fotsiny e za kosa aloha tena manao an'izany mihitsiny a sady pôsipôsiny tena manao an'izany mihitsy ka le izy tena hoe rehefa tena azonao indre mandeha iny toetra iny a de tena ohatrany hoe na tsinitsinina reo de ohatrany hoe teraka foana ohatrany hoe lasa efa toetra iainanao le izy mba mitantarao kely satsonany na zao le ndoany ohatra hoe samy mpiavana zao matetika tena ohatra zany mihitsy ny ana de le samy zaza niaraka na hoe fantatra zany hoe mitovy ny farim-pananana ohatra zany de ny sasany nefa hoe lasa lavitra ny fianarana iny zao de efa ohatrohatr'izay de na ihany koa hoe mahazo vady tsara le olole ray promotion niaraka taminao ohatra hoe nitovy niaraka zaza ianao farahidiny zareo nisondrotra zay de ohatr'izay de na amin'ny fiainanao rehetrarehetra eny ary de lasa ohatrany hoe teraka ho azy foana le fialonana kely na amin'ny fiarahamonina eny na ampiraitam-po mihitsy koa ary de lasa ohatrany hoe efa toetranao raiky tapisaka nao mihitsy le izy lasa mampanaonao foana zany fa izy loha tsy afaka zany kosa aloha raha tsy misy tena hoe hery manokana mihitsy ny tena afana fa tsy afaka zany ny fialonana tena tsy afaka mihitsy le izy raha tsy hoe tena hoe naeno an'ity fampianarany ahosoa ty zay nitoriny ambasadorany ahosoa ziadia zay hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra fa raha nitovy tena tsy afaka tsy mialina tsony zany zao iza moa tena le izy ne mampijaly ihany le fialonany tena mampijaly le izy satria lasa miteraka zavatra foana foana ao anatin'ny sainao de rehefa tena hoe afaka ianao tena faly ianao tsisy an'izany fialonana zany tsony ka tena tsisy mpialina indray araha ny tena betsaka fa raha hoe anao ny alina tsisy tsony kinona moa ny tsiritana fiainanako tsy efa tany ary ve le tena hitanao hoe nampijaly fa koa tena tratran'io fialonan'io tamin'izao mbola tanora zany de tena tratran'io fialonan'io ako satria tamin'ny tovovavy zany de le hoe misy lehilahy le manadaly reny de rehefa misy an'ireny de misy an'le tovovavy koa zany de samy hoe ty zany miaraka amin'ity de tianao alaina koa iny de ohatr'izay le izy de raha lasan'iny ray iny le ray a de tena malahelo ianao hoe kay lasan'iny kosa ve le ana
de lasa eo zany ianao hoe tsy maintsy tratraka iny de tovitovy ihany nareo sibona zany tena mitovy mihitsy zay izy de ohatr'izay le izy de malahelo be anao raha vao lasa nin'olona iny le mba tianao zany de ohatr'izay le izy fa tato amin'ny aosa ihany zay vao tena afaka satria tamin'izay nisy fampianarana hoe rava ny didy folo de tamin'izay a nanomboka any amin'ny fampianarana 2002 de rava ny didy folo de hoe ahoana koa raha mamparava zany didy folo am'izao zany tsy mialina tsony ianao am'izao a tena tsy mahay mialina zany tsony ovina zany ianao nanomboka niaraka amin'ny aosa tamin'ny 30 mars 2002 2002 de zao tsika 2025 firy taona moa zany zao 23 ye de 13 taona tsy strastrasina fialonana sady tsy mahay an'izany sady tsy hita ao amina diandray ary any totsika nenina dia zany zao aloha mbola misy any karena anahoana indray zay le izy aloha le fialonana eo tsy le hoe raha tsy saina be le nteneniko teo fa mialina mbateazoan'le voalohany de any am-pianarana de ino moa fa hoe ampianarana de samy tiazo voalohany daholo fa ny fialonana tena hoe ratsy be tato anatiko a raha ohatra ny hoe misy akiny namako ohatra ny zao a manana kiraro tsara be de iny koa rangamba sy hoe manana be an'iny a zao le ratsy le ratsy zay de ohatra ny hoe mahatsapa hoe ambany be a zany a rehefa nahazo any zavatra tsara izy hatramin'izao ve zay resaka taloha ay mo de avy eo a jereo aloha kirarony martinao ary taloha soate de tamy de zay de hoe tsy za hoe rangaha tsy maintsy azo an'iny koa rangaha za de avy eo za lasa mangataka ohatra hoe mangataka volana amiray aman-dreny de hoe tsy manambola zany aho zao farany am'izay mangalatra tsy maintsy azoko iny de avy eo aho mangalatra de azoko am'izay fa teza nahazo an'iny tany amin'ny namako mandenga am'izay avy hoe nahazo tany amin'ny namako an'ity anefany a vola nangalariko tao amin'ny zareo ihany io vola iny de zay le fialonana ratsy hoe zavatra lasa raha ohatra ny hoe za ohatra ny hoe nisy le kiraro de tokony hoe de lasa ty azo an'iny a de niala le ankizy a satria hoe iny a tokony za tokony mbola zavatra tsara noho iny de tsy nahazo midiny lasa azo le izy de zay lasa nanao ratsy lasa ratsy be ka ny tena ratsy am'le fialonana am'izao manao any de zao a efa tsy manao azany tsony efa tato amin'ny aosa tamin'izany moa zany a mbola tsy vita batisa fa zay fa tato foana de tovavy ohatr'izao ve na dia de tsy hialina na ikarena ny mahazo an'le kirarona ohatr'izany tsy mialina ka tonga de mandeha ho azy io tonga de mandeha ho azy mandeha ho azy rehefa zany a rehefa tao amin'ny aosa de tonga de mandeha tonga de hoe na azy iny nizy nahazo tsara fa ianao tsy eritreritra hoe iny koa zany so mahazo an'iny de nao tsenatsena sady tsisy an'izany mitsy ao anatin'ny sainao tena ratsy am'le famatorany io fialonana io manko a de entiny de voly amatitra ny fanahy mahitsy le izy fanahy mahitsy ny tena fatorany de rehefa tato azonao azavaina ve azavaiko kely io ohatra zao amin'ny lafiny anankiray zany a raha sendra ohatra zany hoe misy olona resena lahatra eo nahita ny toetrako izy teo aloha hoe ino olona salam'zao iny toetrany iny nefany a nahita an'le fahamarinana ka mba nazavana azy a hoe zao fahamarinana de lasa mialina le olona am'le za le mahafantatra an'le fahamarinana talohany de eo am'izay zany a mahatonga anazy tsy andray a le zavatra tsara toriko aminy de voafatotra zany le fanahy satria lasa nisy fialonana atao hoe zay olona ohatran'iny koa ve manana zany ka le ratsy foana anitany le ratsy teo aminao foana anitany de kely teniko teo hoe de rehefa tato amin'ny aotra am'izay de rehefa tato amin'ny aotra am'izay de tonga vita batisa ny teneny koa de tonga de niova be hoe tsy tian'za mialinalina olo zany tsony
tsy mandalo anatin'ny saina hoe raha tsy saina be amin'olona hoe denjere iny zao fa tonga de hoe ke mahatsara kosaka izany manjikosakina zavatra tsara ohatran'izay dia eo amin'izay zany ny fanamariako kely hoe nisafidinareo aloha hevitra hoe fialonana dia ny tanjona moa zany eto amin'ny fandarana korana moraly hoe miala eto nareo sady manana efa nananareo moa le izy zany fa efa nananareo le hoe tsy miaina amin'izay zavatra izay fa sady ohatrany hoe vao may mitombo zany le toetsainareo sy ny fo moa zany ve hoe tsy manana an'izay miala eto zany miala eto amin'ny fandarana akoatra nefa tsy nanananareo zany dia vao maika zany nareo hoe ohatr'izay dia matokoa nefa ny amin'ny safidy vahaloha hevitra ohatran'izay dia te-apita vahaolana amin'ny olonareo zay mahatonga antsika nanazava tsara ohatran'izao nge nateraka le fialonana ohatr'izao koa ny endriky le fialonana misy ohatr'izao sy ohatr'izao dia te-anapita amin'ny olona zany nareo hoe tokony izao ny zavatra misy marina araky ny toetra nareo efa ato amin'ny ahosoa dia ahafahan'ny olona mandray fanapa-kevitra ihany koa hoe te hitovy aminareo na tsy te hitovy aminareo zay ny tena tanjona ahoana amin'izay ary zany mety hoe apitanareo any tokantrano hoe misy vahaolana ve le fialonana raha zay fanazavana zay na hoe amin'izay lafiny everina dia hoe tsara amin'ny côté kely nefa koa ratsy tsy ny teny hoe 100% fa nameny ohatra le izy fa le ampitanareo amin'ny any tokantrano amin'izay hoe ohatrany ahoana le tena toetsaina tianareo apita zany tiana afatra tianareo omena tao anatin'le loha hevitra ny safidiana fitokotsinina fa zany misy vahaolana tena misy vahaolana tena mazava hoariko amin'ny tenako zany zaho nanana saina hoe hiala amin'izany faratsiana fialonana zany fa ary le izy dia le fialonana dia hita tany amin'ny lanitra zany hoe dia volomahitsy zany nanana n'io fialonana io amin'le Andriamanitra ray namorona anazy zay ny bazin'izy io zany moa dia fampianarany ambasadoriny Osoazy dia Elia zany dia tena hitako tsara mahitsy fa tena marina le izy dia zay zany nampitako an'le olona any aoka ayandray amin'le hoe fampianarana hoe mba isaina kely hoe ahoana marina tokoa za fampianarana zany mba azahoanao mba hiditra le zavatra tsara ao aminao zay aloha zany sosokevitra hoe mba mahaiza miaina amin'izay fampianarana zay fa ianao tsy ho afaka ao amin'io fialonana toetra ratsy io ianao ratsy amin'ny fivavahana anamafisako kely an'izay antsindrinao le fivavahana hoe amin'ny ahosoa satria le izy tiako hoe tsindrina tsara mantsy le fivavahana fa rehefa fivavahana le fivavahana manko nataoko teo hoe fivavahana fa aloaloha tonga dia tsindriko hoe Ahosoa ato amin'ny setoriny ambasadoriny Ahosoa dia Elia zay tiako apita koa zany hoe raha te ho afaka amin'le fialonana zany ianao dia manatona ny Ahosoa fa Ahosoa rero ny vahaolana satria fa afaka daholo ny olona rehetrarehetra fa tsisy afaka amin'ny fialonana raha tsy hoe ny atao amin'ny Ahosoa rery ihany dia zay zany ny tiako apitaina hoe manatona ny Ahosoa dia ho afaka aminao le toetra hoe mialina tena misy vahaolana zany ny fialonana tokana ihany dia aty amin'ilay Andriamanitra tena marina nanafaka amin'ny fahotana zay ihany aty ihany zany ny vahaolana dia ohatranazy aloha za zao mbola tsy vita batisa tato amin'ny Ahosoa fa za kosa nefa efa nanoratra anarana dia hitako le izy tsapako le izy hoe vao nanoratra anarana hoe nanaiky any Ahosoa hoe tena marina Ahosoa fa za tena iroso amin'ny batisa dia tonga dia niala tao tamiko za moa zany tsy be fialonana be fa nisy fialonana kely mitoetrako taloha fa tsy za tsy karazan'le olona hoe mialina be reny fa ohatra hoe mialoalina kely na ohatra ohatr'izany dia hitako hoe tsy vita batisa fa hoe niditra vonona no atao amin'ny Ahosoa za raha tsy neritreritra an'izany fa hoe resy lahatra dia hiditra dia anao batisa dia za gaga zao fa tsy haiko mihitsy zany ohatrany hoe foana ao anatin'ny sainao mihitsy zany hoe tena ohatrany hoe tsisy tsono mihitsy hoe afaka tantera ao anao le hoe niditra ianao nakato za aloha tsy tena hiditra lalina be satria ny antony tena mahitsy tsy ananako confiance aloha le hoe mbola tsy tena tafiaraka amin'ny Ahosoa fa ino moa zany mahafinaritra be nefa ny mihaino hoe efa tsapanao sahady hoe za efa tonga dia niova fa
tsy afaka hoe hoetiko vavolombelona kosany hoe fa hoe ity olo ty sifay de olona atao amin'ny aosoa izy satria mipatisa mbola tsy tena hoe vita fa kosany hoe mahafinaritra be voniditra amin'ny aosoanao de natsapa hoe efa misy fiovana azonao fa ny fanontaniako hoe raha ianao mijery tsy hoanao mihitsy zany le tiako fantatra fa hoanao nijery an'le hoe olona efa tenao amin'ny aosoa fe raha teny basolo bona ianao tahina ianao zao nytiako ana marina hoe marina ve ny tenyreo hoe tsy hitanao tato tokoa fa tsy mialina le olona miaraka amin'ny aosoa le fialonana ratsy hitako tokoa aloha zay hoe tsy mialina atao amin'ny aosoa so de hoe nao vao tery eo akaiky ny basolo de basolo ngeza be matatra enao mbola tsy vita batisa de hoe tsy manamafy fa zany efa raha hoe za rehetra zao miteny an'izay ohatra hoe za mbola tsy vita batisa fa za miova za zao za tena tsy mahay an'izany de hoe za rery miteny de hoe possible ka ianao rery miteny an'izany fa za zao any ampiasana misy namako efa 5 taona niaraka azoko le tianao tenenina fa tsy ao am'le loha hevitrako mihitsy mantsy le izy fa azoko le tianao tenenina hoe vao manantona ny aosoa de manina mo de efa tsapako hoe niova tena niova efa tsy tia ratsy azoko zay de toy izy fa tsara fa kosany be de be loatra mantsy le olona misoloky am'izao mahatonga na miala kely an'izay sary zay hoe betsaka le olona misoloky hoe zay ao amin'ny aosoa zay ao amin'ny aosoa de lasa aosoa foana ny voatsara zany am'le mety zavatra tsy mety ataony ihany fa na zao mahafinaritra anao hoe ianao nefa nitsangana hoe tena taony natonga na ohatran'izao nefa za mbola tsy vita batisa de anao mihitsy nytiako hijory vavolombelona raha arak'izay tena marina hitanao hoe mitombina sy hitanao tao am'le fanjakany aosoa ve le tsy manota intsony le tsy miala intsony ka nahatonga anao koa lasa tonga ohatran'izay tena mitombina le izy de tena hitako de zay mihitsy ara nitsapako hoe za moa zany fiteniko am'le ankizy le fampiasaka amina ny ampiasana hoe famasinany zareo nolofidra taty amina ohatr'izay fiteniko azareo satria zareo tao aleonao resaka am'zareo mihitsy fiteniko amin'ny ankizy any ampiasana de zao foana hoe famasinany zareo tao satria niditra tao mpanoto mipelina tsy miaraka aminareo manao an'zao miaraka aminareo de rehefa tonga tao za fanazavako am'zareo le izy fa elako hoe raha diso fa fanazavako am'zareo rehefa tonga tao za de nepita taty amiko le zavatra tsara avy am'zareo zay mihitsy le tiako isongatana be hoe de zareo mihitsy hoany tsara zareo any masina de tsy ako fa za koa lasa nanahy lasa automatique de manahoana indray ary ianao zany niditra tao mety hoe nivahiny fotsiny aloha tamin'ny voalohany angambany tsy haiko za tonga de nanoratra anarana le voatonga de niditra tao tamin'ny voalohany fa ianao kosa tsy maintsy nandeha ihany ny saina hoe tena mitombina be zany hoe tsy manao ratsy reto sy ny sisa araka ny tenao hoe famasinana hitako tao lasa nifindra taty amina raha ianao manokana indray ary vea iza ny tianao kokoa le famasinana ny aina lasa iainanao am'izao sa le anao teo aloha mpanota le famasinana iainana am'izao aloha mazava ho azy kosa le famasinana raha izao manko zao ohatra lasa ohatra ny teniny bona hoe rivotro fialonana io de rivotra koa zany le famasinana fa andalovana ianao de tsy izay tiako tenenina ka fa le famasinana iainana am'izao tena hitako hoe tsara hitako tena hoe mety amina hitako tena manahoana indray zany ianao lasa tena matsika rory sehatra aloha vetivety hoe manahoana indray zany ianao am'le hoe olona hoe tezitra maheno hoe misy ny olona afaka mifahotana satria zao ho tezitra aminao zay olona zay satria lasa raisinao tao le aretina afaka mifahotana de reny olona tezitra reny aloha amiko zany de le loha hevisika zany hoe mpialina tezitra tafiditra zany le thème mialina zareo mato tezitra fa tokony tsy mialina fa tonga de hoe fa nanino ndrinona sa ohatra zao fa nanino ianao an'izao de tokony hoe mba miezaka koa zany na tsy miezaka fa hoe manontany mihitsy de miresaka de za koa anao ohatranao de miditra koa ao fanjakany aosoa fa tsy hoe ianao masina de anao masina any koa de za ty aminay ihany nefany de zao nefa ny sifay efa tena hoe masina tsara samy teny hoe masina nefa tsy vita batisa fa ao amin'ny aosoa tonga ao mahafinaritra be zany mahafinaritra zany bona eny ary zay zany aloha ny raha antsika teto nafinaritra be fa ho fitiniko le resatresaka kely ny rahana teto
hoe mahakasika ny fialonana ny loha hevitra ny safidiany izy valy mianadahy nazavaina teo hoe ny fialonana dia tena ratsy foana ny vokatry ny fialonana ratsy satria presque ny fahatalana sy ny fahotana rehetrarehetra eto amin'ity tany ity dia niainga tamin'ny fialonana daholo avokoa na ny fijangajangana na ny fangalarana na rehetrarehetra saika hoe fialonana tsy afaka raisitsika motifa mihitsy hoe tsy fisinany mety hoe mahatonga ny fangalarana fa vokatry ny fialonana foana niainga tamina fialonana famonon'olona fialonana dia raisiko ny teny basolo hoe efa niainga tany amin'ny lanitra ny lanitra le toetra hoe fialonana zany hoe efa toetra nisy nataon'ireo devoly tany amin'ny lanitra lanitra rehefa nanomboka ny alina ny dada Yaya Vato eo amin'ny seza fiandrianana izy dia nitsiry tao amin'izy ireo le fialonana dia ny efa rano moa tena navita hoe ikomy amin'ny dada Yaya Va izay zavatra sarotra indrindra sy tsy mitombina mihitsy ane zany hoe le nanamboatra anao ny ikominao na dia saina kely fotsiny aza tokony mba ho tonga saina hoe dia manao ahoana moa zany raha ho le voniny etontsika fa nanamboatra tsika ary na hainy natao dia mandevina ve tsy ho hainy fa rehefa eo zany nahitana taratra hoe rehefa tonga na zavaboary anankiray le fialonana tena tapina tena tsy mahalala intsony hoe mety ho zao so dia zao tsy mahalala intsony fa tena ratsy foana ny vokatry le izy raisiko kely indray le eo amin'le hoe resahany bona hoe lasa nialina an'le naka an'le vehivavy sy ny sisa amiko tsy fialonana zany fa miady fity aza fangaro zany le fialonana sy le hoe miady fity fa ny fialonana masy tena tsy maintsy ratsy foana ny afaran'le izy fa le nao miady fity ohatrany hoe raha ibona tiany ahosoa be dia mba tsy anaiky kosa basolo fa hoe azony basolo hoe le ohatran'izao nazahoany ibona ny fony ahosoa dia mba ataoko izay azahoana an'iny dia rehefa azony basolo ny fitiany dia faly be basolo dia tsy mankahala ny bona mihitsy izy fa hiteny fotsiny izy hoe nenarako angely nataonao dia mba azoko angely izy dia hiteny ndray bona hoe hitady-hevitra indray manaraka fa dia paseko ianao fa raha mialina indray mantsy le izy dia tonga avy hatrany eo anatin'ny basolo amin'izay fotoana izay dia hoe matiko elary bona ataoko tsy miexista tsony fa tsy ao anaty le mba fity ezaka hoe enarako afa zany le mianatra dia lako ihany koa le any nadiato eo hoe mialina zao dia lasa ohatra tsy fialonana angamba ny definisieva-tsika an'izay amaritatsika an'izay raha amina fa tsy haiko aloha fa samy famoahana ny hevitra eto izay le hoe korana fa raha amiko fa faniriana koa le izy fanirianao le hoe za koa mba maniry teo voalohany dia hianatra mafy fa raha ohatra izay na tonga nananontany hoe fa raha ohatra kosa ianao hoe tonga tany amin'ny farany karaina nefa tsy azonao le voalohany fa faly ihany ianao izay nantsona hoe mialina ianao satria efa le olona mihitsy amin'izay le akalainao amin'izay fotoana izay fa tsy le hoe tsony hoe fanirianao hoe mba izandray ny voalohany fa tsy ianao foana mba izandray ny voalohany misy zany ny faniriana misy ny hoe miady fitia fa afangarontsika amin'ny hoe fialonana le izy fa nefany mila mafy mila mitandrina tsara satria eo amin'io fiadiana fitio indray no mampitsiry ny fialonana raha tsy mahay mame an'izay le olona eo amin'le fanirianao ihany koa no mampitsiry an'le fialonana raha tsy mafy an'izay le olona raha isitsika ohatra hoe azony nadia le voalohany dia mety tonga nadia dia miady amin'ny karaina hoe zay ka vo zay ka zao zay ka ireharebe efa fialonana zany zay sary zay fa araka ny teniko teo hoe hiteny basolo hoe mba azoko ny fony ahosoa bona fa dia malahelo kely bona hoe ay kosa ohatr' izany fa aloha rahalahy fa tsisy ady mihitsy tao amin'izareo fa ny fialonana tsy maintsy miteraka ady foana dia izay koa le ampitandremana antsika foana hoe aza manome toerana devoly satria tsy fahaizanao mandanja raha tsy mahay mandanjalanja an'izay teniny basolo izay zao ibona dia tafiditra ho azy ny devoly mampiteraka
fialonana de lasa tsy ao amboana tsony manomboka eo ny sansa hoe hiady an'le hoe ay kosa zany lasa nisongonanao azonao le fony ao safa aloha indray za hiezaka raha tokony zao zany no atao mboana hoe hiezaka zany a mba tsy ho azon'ny basolo fa efa hitany basolo ny secret professionnel koa afakako ny fony ao sa de tsy ataoko hitany itsony fa anao ohatran'izao indray a zany hoe mbola foana le tanjona hoe akafony ao sa fa raha vao devorona avela hiditra zany hoe avela hiditra le fialonana le tanjona mihitsy ny foana atao anatinao fa lasa le olona ny siblanao manomboka eo lasa ny tady indray zany boana hoe inona ny aminganako any basolo inona ny lasa mifamingana amin'izay zay le hoe mila mitandrina be mihitsy satria raisina zay mahatonga antsika tsy mahay manavaka tsony hoe fialonana ve zany sa inona ve zany satria ny antony efa hitsofoan'le devoly daholo ny sehatra rehetrarehetra de ohatra ny sarina lasa mivadika hoe fialonana daholo le izy rehetrarehetra ny antony vao miady fity ianao sary-piaro ianao de hitsofoan'ny fialonana io vao manam-panirina ianao manam-pikasana ianao za mba teo voalohany ao am-pianarana hitsofoan'ny fialonana le fanirinao mivadika fialonana tsy ao aminao tsony le tanjona hoe raha voalohany de fiaira amin'ny tena koa hoe tratrako ny tanjona afapo moa zany tsy haiko azafady de afapo amin'ny tena ko hoe tratrako ihany le voalohany fa lasa le toe-tsainao hoe tokony hoe voaroakato rangaty tokony tsy atsony rangaty efa anazay saina zay anao efa tafiditra na fialonana zay mila mitandrina be mihitsy zany tsika satria idiran'le devoly zay le hoe azamena toerana izy kanefa ny fois tafiditra manko reo de hitanareo ny vokany na reo olombelona na mahatsapa mihitsy hoe tsy ao aminao tsony le fanirinanao tsara fa ny ao aminao de nikendry ny amingana sy amotika an'le olona amin'izay satria lasa efa mialina amin'izay anao manomboka eo zany de maneran-tany ozy izy nareo teo le izy fa tsy eto Madagasikara maneran-tany le izy satria nahoana maneran-tany eto aloha maneho ny hevitra fa ianao afaka tsy mitovy hevitra amiko any tokantrano ohatran'ny zareo samy eto amin'ny plateau zao de afaka tsy mitovy tsy isy bedy mihitsy hoe melatena de lasa mandeha fa ianao tsy mitovy amin'ny hevitra basony fa korana le izy de afaka samy maneho ny heviny ohatra zao hoe nareo ny teny ihany koa teo hoe maneran-tany le fialonana rehefa olombelona moa izy tahina teo toetra misy ary name ohatra nareo hoe voateraka mihitsy ane le zaza kely de efa mialy de eo amin'izay zao le tiako ohatra raisina hoe zay zao le hoe miady fity hoe maninona tsy za meneny an'io fa ty ray ty mbola tsy miteny iny zaza iny nefa n'izy misaina ohatran'izay le zaza fa maninona nefa n'izy mbola tsy misaina hoe mety mikapoka kely izy mba manosika kely fa tsy misaina mihitsy izy hoe vao minony eto ty androany de asiko an'izao tsy azonareo fa raha vao teny efa fialonana ny eo amin'io fa vitan'olona amin'izay ny manao hoe asiko pozina io nono finonono itsy io de modiko kaminono amin'io fotoana io de anazy daholo vitany aminy ohatran'izay rehefa tafiditra le izy iny zany sary ray ahafahantsika manavaka tsara le izy mihitsy sarotra be miaina eto ambonin'ny tany sarotra be amin'izany sary zany de iverenako amin'izay le hoe fa maninona ny maneran-tany satria le devoly rehefa nivadika vokatra ny fialonany tao amin'ny lanitra tao rehefa nazery rehefa namitaka de ny olombelona no ny fitahany voalohany tetỳ tany ary ny olombelona ny lasa nahazo ny toetrany lasa nanota zay le fahotana napetrany de voaozina ny olombelona nanomboka teo de le ozina lasa tafiaraka amin'ny devoly ny olombelona de automatika lasa toetran'ny olombelona rehetrarehetra le izy de logika zany eto zany de manindro hoe logika be ny atongavany ahosoa satria andravan'izay tena ny bazy fototra ny toetra ny devoly mihitsy de fialonana ratsy io
ka raha ohatra zany ny olona mbola mitoetra ao anaty hoe de mbola ao aminazy foana le devoly le nialina tany amin'ny lanitry ny lany de tsy maintsy ahosoa le navita nandroka anazy tany ihany no mavita mandroka anazy ao anatiny olona tsirairay no mavita mandrava anazy ao anatiny olona tsirairay zay nanana ny pouvoir namotika anazy tany tsy afaka niverenany tsony tany no manana ny pouvoir afaka mamotika an'le izy any amin'ny olona tsirairay tsy verenany amin'ny olona intsony zay mahatonga anareo miteny hoe tena tao amin'ny ahosoa le izy vo afaka de ohatrany ka ambasolo hoe navita nangalatra no ny fitsiriritana fialonana zavatr'olona nefany rehefa tato amin'ny ahosoa na tsisy aza tsy niotsina amin'izany tsony izy na ny kely arany de marina ihany koa ny teny basolo hoe filazany basolo teo hoe tena miteraka vokadratsy be le fialonana satria lasa tonga hatrany amin'ny famatorana fanahy le izy mamaritra fanahy le izy ny antony de zao hoe maninona tokoa moa zany le olona zay mahatonga nanantany any tsifay teo hoe ratsy angale tsy manota intsony ratsy ve le ny ainanao tany de nao lasa masony io ve ratsy ve ny ratsy ve le lasa masina de nanazava moa tsifay hoe le nanota ny ratsy fa le masina tsara tsy zay sotrarankely de lasa mamatitra fanahy le fialonana ny anton'le izy de zao le devoly mihitsy nefa pialina de le devoly ao amin'ny olona rehetrarehetra tena hoe rehefa olombelona de misy devoly akoatra ny olona tonga ato amin'ny ahosoa zay vo afaka ahafahany devoly miasa mihitsy zany ny olombelona rehetrarehetra satria efa nelan'Andriamanitra ny olona araka ny fampianarana zay narahantsika netiny ambassadeur-ny ahosoa zay ajiaele sao de miteny anao ny atokantrano to lasa pastera be mahay mitoro teny be anao fa nalaiko tamin'ny fampianarana nampianarana anazy zany zay le anetanana anao haika ohatra zany ny azo amin'le fampianarana de re devoly zany rehefa nivadika de lasa nina moa afaka miasa amin'ny olombelona rehetrarehetra satria niala tamin'ny olombelona dada yayava rehefa tezitra fa ny solution ahafahanao miverina amin'ny dada yayava de ny fanatonana ny ahosoa ka tsy mitovy mihitsy ny olona nanantona ny ahosoa sy ny olona tsy nanantona ny ahosoa ny olona nanantona ny ahosoa efa tafiaraka amin'ny dada yayava de tsy possible ahafahan'le devoly miaraka intsony fa ny olona tsy miaraka amin'ny ahosoa tsy nanantona ny ahosoa mbola tafasaraka amin'ny dada yayava de afaka iasandreo devoly reo mihitsiny ka io ny foanareo mitoro hoe afaka mifahotana io ny foanareo miteny hoe andao anantona ny ahosoa de zay le teneny basolo hoe tezitra be le olona tsy le olona ny tezitra sady anairako anao any atokantrano hoe tsy hainao zany ny tezitra tsy le olona ny tezitra fa le piala le devoly piala tany amin'ny lanitry ny lanitra ny tezitra satria ny antony ny alonany tany de le seza fiandrianana sy le lanitry ny lanitra itoerany dada yayava sy ahosoa zay ny tena ny alonany fototry ny alonany nefa nareo mitona olona ary izy efa voaroaka avy any nefa nareo mitona an'le olona ho lasa ho tonga any amin'ny toerana zay ny alonany io logika izy mampatezitra tonga de miditra tsehatra mampiakatra ny atezeran'le olona mba tsy sokafany sain'le olona mba tsy hidiran'le olona zany hoe andray an'izay toerana zay ka ho resy lahatra aminareo amin'ny fitoriana ataonareo de lasa azon'le toerana kanefany zareo tsy miafaka tavaverina amin'le toerana nareo mora kely ny tenenareo aletika anaty rano fotsiny ianao de atao batisa ataony ambassadeur-ny ahosoa ela batisa de tafiakatra any zareo nefa any ambony any tsy tafiakatra any mihitsiny fa ny nareo atsy amin'ny ranon'andro tapana de fa tafiakatra mampialina nge zany mampialina zany de tonga de bloquen'le olona ho tezitra teniko amin'ny ao atokantrano zany hoe zany ny sary misy amin'ny tenanao mahatonga anao hoe tezitra fa ny tena sary misy amin'ny tenanao de teo afaka amin'ny fahotana tsy ho tonga pialina tsony ohatrany zareo reto amin'ny plateau reto satria averiko any hoe zay nantandiko any tsifay zay mbola atao hoe mitovy aminareo izy raha ny tena marina tsy mbola tsy vita batisa amin'ny ahosoa hoe ratsy ve zany afaka amin'ny fahotana
averiko aloha rehefa tena tsara le afaka amin'ny fahotana enao any atokantrano koa anytaniko hoe ratsy ve zany afaka amin'ny fahotana dia non tsy tonga de mamaly hoe tsy possible zany e fa enina tsiny valy teny ome hoe ratsy ve le afaka amin'ny fahotana fa fantako ianao fa na idinao fotsiny zao vavanao na ianao mba mamaly any fa mety ingonongonina hoe tsara nge zany fa ianao tsy baka ny antony mbola le mifatotra foana fa masahian'izay miteny ratsy ve le afaka amin'ny fahotana dia mahitsy hoe tsara zany tianao ve no afaka amin'ny fahotana mahitsy hoe tiako zany ka raha ohatra ianao tezitra indray vao maheno an'le fampianarana ao sa vao mipotra vany ny ambasadeur-ny ao sa ilay hoe mandroso atao tokantrano ndray vao miteny fotsiny mandroso atao tokantranonareo ndray ny ambasadeur io ndray nefa ianao eo ihany amin'io tsy miala raha vao tezitra ianao dia tadidiova le devoly ny ongana tany amin'ny lanitra ny lanitra io mampiasa ny fonao io ho tezitra satria tsy zaka ny hoe haenonao an'io ina moa fampianaran'io dia atonganao ho lasa haenao ny ahazo an'le toerana amin'io tsy ny toerana no azonao fa mbola ambony lavitra satria hiaraka hipetraka amin'ny dada iay avasy ao soa eo amin'ny seza fiandriana tsara nge zany dia za zany sady manipy teny amin'ny zanak'Andriamanitra zanaky ny avy indrindra rehetra ao amin'ny ahosoa ihany koa hoe zany le valeur zany hoe sambatra be nareo hoe tsy voafatotra tao amin'le hoe ahafahany devoly lalaoviny nareo hoe azony nampiasaina ny fonareo dia mba tezitra koa mba tsy nainiaino ohatran'izao fa sambatra be hoe nainiaino dia ampita ao ane le sary hoe haika zany mahazo an'le olona tonga dia tezitra ohatr'izany satria le devoly ny tezitra hoe zay ve ny rodana tany dia tono niakatra mora amin'izay tsy sarotra le karany reto tsy mila fitaovana inona sina ho zareo fa aletika ambasadeur-ny ao soa anaty rano dia zay dia voasoratra tafiakatrany zareo nefa mitifitra ny jadona kely nina tsy vaky ihany hatramin'izao ahoana mozy nareo ny tsy ampialina an'izany nampialina zany dia lozika be ny fanakanana ny olona hita dia enao zany zay mialina foana tezitra foana amin'ny fampianarana ao soa tadidiova lasa pion ana devoly ianao pion an'le mpialina ianao mahafinaritra be le loha hevitra anareo aloha fa tena misaotra be ie dia ny afaran'le fialonana nefa ny ajereo tsara fa tsy vita raha amin'ny fiarahamonina na ny mpiray tapo aza miady tsisy fifankatiavana intsony dia nefa iza ny tompon'le fikorotana ny tsy fifankatiavana dia vozy ohatran'izay dia hitan'ireo anjakany tanteraka zany ny olombelona rehetrarehetra dia misy fiantraikany hatrany amin'ny famonjenan'le fanahy izy satria fatorany tsy avelany miaino fa zavatra tsara ny toriana eo fanontaniako avy hatrany ary hoe mety amin'le olona tezitra amin'le fanafana amin'ny fahotana ve zany ny mahita ainao manjera anankiray dia maraina atoandro hariva mitory hoe manentana antsika rehetrarehetra raha alina ny vehivavy ary vary tena ry any tsara lalàna ary lehilahy angalatra ary zay ve zany no mety tanareo fa ratsy zany samy tsy anaiky dia raha zay indray zao misy tsy mety kosa ty nefa avadika ao amin'le kanal hoe afaka amin'ny fahotana tsy mahay manao ratsy aiza koa nisy azy zany tsy misy zany tanao misy zavatra roa misy tsy mikolla ao aminao ao zany dia tongava saina amin'izay sokafo ny saina mankasitraka be dia be anareo valy mianadahy tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny fandanina korana moraly mankasitraka anao any atokantranony koa mino fa liana amin'izay anao zao hoe arahako le fampianarana fa tena manasitrana be mihitsy le izy tsy manasitrana fotsiny hoe gripa sy ny tazo akory fa manasitrana le toe-tsaina ratsy zay napetraky ny devoly zay mahatonga anao tsy ho tafiditra amin'ny lanitry ny lanitra dia amin'ny heriny anoto izao indray mametraka ny veloma toko korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny siriana Andriatafi Navalina korana moraly